nambaran'ny ramatoa nolalao andriamahazo ary fa noho ny fahavitsiny isa ho an'ny atleta zay hoentina atsiminosolarianao no mety ampisy olana eo amin'ny vokatra azon'ny fédération na izany amin'ity taranja ity na izany naty zany nefa dia vonina ny atleta hiatrika izany faninanana izany ny tamin'le fivilabe moa tena tatitra rehetrarehetra tamin'ny taompilalovana 7 sy 10 sy hatramin'ny valim-pilalovana hatramin'ny androany 5 sy 10 natao tao dia zavatra sogadina ny tombo ny isan'ny atleta ny isan'ny club eran'ny faritra nisy fahazotona be avy any amin'ny ligue rehetrarehetra ny ezaka be nisy ezaka be mihitsy iny aloha dia zavatra faran'izay mahafinaritra dia ny zavatra etaeta ny tena nisan'ny antony vorina koa moa teknika dia ny ilalaon'ny nosy ny zavatra semo nisy akisy ny sélectionné tamin'ny azakazaka omaly sy any keo nisy resina akizy mbola tsy sélectionné dia mbola eo zao no manahirana kely hafa ny zavatra fanfanarana araka amin'ny ministère sy ny comité olympique dia tsy azo ovana tsony ny liste zay ny zavatra miseho hatramin'izao reo akizy ireo moa nanontany safidianana azy nisy test ary ny performance ny hatramin'izay izy ireo no matanjaka indrindra era Madagasikara ka asa zareo resy na rehefa reraky ny regroupement maromaro na inona fa na dia zany na azo lazaina izy akizy nisongadina ihany koa indrindra hitako ankeo maraina zao tamin'ny 10 000 mètres nisy nisongadina fa dia hitantsika eo raha misy zavatra azo atao fa mbola misy didika atao na afapo anao ve zany raha mivokatra vitan'ny atleta tamin'ity fadindran'ny fiadinan'ny tombon-daka Madagasikara ty raha ny fiadinan'ny tombon-daka eo amin'ny hita aloha fa nisy ezaka betsaka be da be raha azo nanao record personnel ny ankizy betsaka mihitsy fa ny mampalahelo fotsiny mbola tsy nahafaty record de Madagasikara tsika tamin'ity fa akapobeany misy ligue zao telo voalohany teo amin'ny 110 mètres hoe ligue anankiray diana daholo tena zavatra anisan'ny zavatra mahafinaritra be zao zany zay mandinika zany misy ezaka be mihitsy avany ohatra mananoloana an'ilay isa ho an'ny taranja fototra atletisme any amin'ny lalaon'ny losy manahoana ny fanantenany ny filohan'ny fédération zay azo lazaina hoe isan'ny miantoka ny médaille Madagasikara ny taranja fototra atletisme raika amin'ny 30 fotsiny ny isan'ny atleta afaka mandeha amin'ny lalaon'ny nosy ny zavatra azo lazaina reo atleta reo zany rehefa tonga any tsy maintsy manao épreuve roa na telo tsy misy alatsak'izay ialika me zao décathlon manao épreuve 12 eritreto amin'izany folo ny décathlon anakiroa ny anaovany 110 mètres hoe satria ampidirina amin'ny 110 mètres hoe izy série anankiray dia finale ny anankiray ka eritrereto an'izany zany ny zavatra tsy maintsy zakain'ny atleta amin'ilay fisina hoe isa raiky amin'ny telopolo ny fanjakana nefa mizingizina hoe tsy maintsy misy médaille ka raha izy manao épreuve telo ohatry zany tsy fantatra zay tena vokatra fa iny manao zay azo natao zay rehetrarehetra anao zay azo natao zany hoe mety sotratra zany lay médaille telo amby roapolo médaille volamena tsy possible zany tamin'ny lalaon'ny farany akizy 5 nandeha dia zay nazona médaille roapolo ity raika amin'ny telopolo izy rehetrarehetra samy azakazaka iroa itelo donc vizana izy zany dia tsy fantatra zany dia tsisy pronostika mihitsy amin'ity tsy afaka manao pronostika mihitsy zay fa dia ezahana ilay izy karakaraina be da atao mihitsy zay forme tsara rehefa mandeha dia bon zay tratra moa tratra mino aloha fa azo médaille aloha tsika amin'ny atletisme